avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manoltra ho anao ny vaovao. Nahitsy sy nivantana ny faneho-kevitra ireo solombavambahoaka nanoloana ireo ministra tena nivony antenimera-pirenena alina fa nivany izao ka niovatra amin'ireo solombavambahoaka tsy haino intsony ilay fisaorana samihafa nahazatra tany aloha fa nanatanteraka ny asa na nirahan'ny vahoaka azy izy ireo. Mifantoka amin'ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka sy ny mpiara-mombonantoka ary mikendry fampandrosoana maharitra mirindra sy mangarahara izay no mivoatra amin'ny politika ankapobeny fanjakana sy ny tetiandron'ny fanavaozana natolotry ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta androany teny amin'ny antenimera-pirenena. Nahitana vato sarobidy milanja 300 kilao nafenina tao amin'ny lava-panjakana na Botsiroitra tamin'ny ity androany ity émeraude izay isan'ny vato sarobidy indrindra ny iray apatelon'ny vato. Misy kopaka isasahany eo amin'ny mpitondra teo aloha sy ny mpandrahara sasany ka tsy mamany olan'ny herinaratra hoy ny solombavambahoaka. Ohatra amin'izany ny tsy nametrahana vatoaratra na batterie tamin'ireo parka solaire ny tsinjovana ny tsenan'ny mpandrahara mamaty solika ny orinasa Jirama. Maresaka iray sampirenena vao eloka higadra mandrapahafatiny premier ministre teo aloha any Bangladesh araka ny didi-pitsarana omaly fanomezana baika ireo mpitandro filaminana nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka izay nahafatesana olona 790 ny volana aogositra 2024 ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsika indray eto amin'ny vita lavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsipri an'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana nahitsy sy nivantana ny faneho-kevitra ireo solombavambahoaka nanoloana ireo minisitra teny amin'ny antenimera-pirenena alina fa novany izao ka niovatra amin'ireo solombavambahoaka tsy haino intsony ilay fisaorana samihafa nazatra taloha fa nanatanteraka ny asa nandrahany vahoaka azy ireo solombavambahoaka manomboka mipakla isika rehetra izao no fanovana ka manitsy ny afamindra ny tsirairay ho tombotsoany daholobe ao anatin'izay matoa andatsoratra. Mandeha ny asa samihafa eto amin'ny firenena anatin'izao fitondrana fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izao na tsy mbola mahafapo ny rehetra aza toy ny ezaka eo amin'ny famahana ny olan'ny herinaratra sy ny rano ny fandriampahalemana ny lalana sy ny sisa maro ireo mimonomonina sy mimenomenona eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny eo anatrehan'izay toe-java-misy izay ao ireo tsy tea lalany amin'ny hoe herinandro vitsany izay no nitsangana ny gouvernemanta ny ekipa rehetra aza tsy mbola tafapetraka sy ny sisa amin'izy ireny nijaly tamin'ny fitondrana teo aloha vao nirodana iny efa tokony fiadanana amin'izay no iaina ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa fa misy koa ireo mandinika sy mamakafaka ka manokatra ny adevitra eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny manazava anatin'ny fanajana ialana amin'ilay hevitra tsy azo mampiazoazo dindinika ambany tafitrano tafatafa amorom-patana anatin'ireny misy mahavita maka ohatra mihitsy rehefa mandeha ny adevitra sy ny fifanakalozana. Izao aroa ny iray, izao mangady lavaka mandritra ny fito taona, dia ise manototra an'io, vitany se anatin'ny ray volana ve zany, dia samy mangina eo aloha ny rehetra, samy mangina ny ray trano, mandinika izay faneho-kevitra izay. Mitohy avy eo ny adevitra fa ny inona, tsy maintsy isy ho resy lahatra ihany. Resy lahatra ny amin'ny hoe, ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra, ary ny valala tsy azo tsy andriana ilika, araka ny fomba fiteny. Dindinika ny ao an-trano izay fa misy ihany koa ny dindinika eny anivon'ny fikambanana maro samihafa izay mivadika ho fitakina ka io raha mahita io fa samy mitaka izay narary azy nandritra izay taona maro io izay ireo syndika sy fikambanana samihafa ka ankehitriny miadiny ho tombontsoan'ny mpiasa sy ny ankohonany fahalalahana daholo zany endriky ny fahafahana fa mila mitandrina kosa ny tsirairay fa misy ilay mitaky ny tombontsoa manokana mitaky ny tombontsoa toerana. Fahalalahana maneho hevitra izay hatrany fa ilalampan'ny demokrasia tsy tsimbazaza
asana anarana fotsiny ilay tany aloha na ny mpanara-baovao tsy nahita tsara ny zava-misy hatramin'izay fa ny amin'izao aloha hita fa demokrasia tokoa no misy eny amin'ity lampany anteny meram-pirenena ity. Miteny tsy misorona ireo solombavim-bahoaka amin'ny mampanara-maso ny fahefanam-panatanteraka azy. Miteny tsy misorona ary tsy manafisafo fa mipetraka amin'ny maharofanina azy. Tsy eny intsony ilay misaotra sy merci tany aloha fa vita ny lalana, misaotra fa nahazo sekoly sy ny sisa. Tsy entsony zany raha ny zava-nisy alina. Tsy lany andro amin'ny fisaorana intsony fa tena mifantoka amin'ilay nanirahan'ny vahoaka azy ireo solombavim-bahoaka. Mahatsapa fa raha vita ny lalana, normal zany satria izay no nanomezan'ny vahoaka fahefana ireo minisitra sy mpiasa-panjakana isa-tokony. Fa raha tsy vita izay, mila mampiaka-peo ny solombavim-bahoaka. Izay tokoa ilay fanovana makany amin'ny tsara kokoa, fanovana amin'ilay hoe manao asa araka ny tokony ho izy fa tsy manao toy ny tsy nety nataony ny tany aloha. Matoa andatsoratra izay fa asa foezaka hanatsarana ny ara-tsosialy amin'ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana ary ny fanabeazana. Politika kabeny mifantoka amin'ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka sy ny mpiara-miombonantoka ary mikendry fampandrosoana maritra mirindra sy mangarahara. Izay no isan'ny votoatin'ny politika kabeny fanjakana sy ny tetiandro ny fanavaozana izay natolotry ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta teny amin'ny anteny meram-pirenena Androany isan'ny fokoanan-doha-pirenena. Azona manatratra ny tanjona ao anatin'ny 4 volana raha ny fanohikevitra nentin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta trany tamin'ity Androany ity. Tsiaro Soarvelo. Rentsipika ena no apetraky ny gouvernemanta anatin'ny politika mpanjakana kabeny ho an'ny fanavaozana ifotony na ny PGE izay natolotry ny praiminisitra Heritsalama Razonalvelno teo anatrehan'ireo solombavambahoaka teny amin'ny anteny meram-pirenena Androany. Isan'izany vonjy-taitra ara-tsosialy sy ara-toekarena, fanarenana sy fanamafisana ny androm-panjakana, fitsarana sy rafitra fanaraha-maso, fanavaozana rafitra lalina toy ny fanetsiana rafitra momba ny lalampandrenana, lalàna mifeny antoko politika, lalamphividianana sy ny ary ny maro hafa. Ankoatr'izay ny fitantanana mangarahara eo amin'ny toekarena, tontolo iainana ary ny fitantanam-panjakana, fampandresana anjara ny olom-pirenena, ny famerenana fitokisana amin'ireo mpiara-miombonantoka anatiny sy ivelany ary ny fikarakarana fividianana mahatoky iantohana ny fandriam-pahalemana milamina sy ekeny rehetra. Anatanterana izany nametraka torolalana stratégique hitarika ny politika rehetra mandritra ny 4 volana ho avy ny praiminisitra. Sy manamaro-toerana ny firenena. Lara voalohany amin'ny asa ataontsika ny fandraisana andraikitra haingana mba hampiverina ny filaminana ara-tsosialy, ara-toekarena ary eo amin'ny rafim-panjakana. Ny amin'ny sehatra toekarena manainga indray ny ari-toerena sy miantoka ny fahatampesan-tsedra. Voalohany amin'izany dia ny fanamarina toerana ny vidim-piainana mba iarovana ny fahefa-mividiny isa-tokantrano. Fanalalahana ny toekarena amin'ny famongorana ny ampimamba ny tsenam-barotra anjakan'ny vitsanisa sy ireo tsy maty manota. Fanokafana fanadiadiana amin'ny ady amin'ny fanokodonam-bolam-bahoaka, fampiasana ampieverana sy ampahamarinana ny volam-panjakana sy fihezana akaiky ireo fandanina. Afaka amboarina io tetiandro raha ilaina araka ny vokatry ny fiainam-pirenena. Sahirana rabola ny fanjakana amin'izao hoatrany ity praiminisitra ity. Antony metrana ny loi de finance mialohan'izao fanolorana ny PGE izao raha ny fanazavana. Tsika ne mifanaraka amin'ny iraisam-pirenena tsy maintsy napetraka les lois de finance mba tsisy rupture zany hoe continuum budgétaire. Raha ny tena izy zany tokony le PGE sy le PMMO nandeha aloha loi de finance fa misy an'le délai constitutionnel misokatra ny Assemblée nationale azaokatra amin'izao dia manajanina anao dia apetraka mba hisiny le continuité budgétaire satria voatapaka iny dia angamba ny 3 volana 4 volana herintaona indray vao mamavola ireo.
hodiniana lalina ny fomba anatanterana ny fikoanan-doam-pirenena na ny concertation nationale ho tonga hatrany fotondra ny fanazavana hatrany izay ho tanterahana mandritry ny enim-bolana voalohany. Zava-dehibe ny firosoana amin'izany ahafana mametraka ny tantandalàna sy ny anesitra ny firenena anatin'ny krizy, ahazona ny hefitry ny herivelona rehetra, anakihana na tolo-kevitra, ahafantarana ny mety na tsy amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana. Enim-bolana faharoa aorian'izay ny fanavozana ny rafitrara-pividianana, 3 volana aoriany io ny fitsapakevim-bahoaka, ny fividianana izay isan'ny teboka sy mpanavozana ihany koa raha ny fanazavana hatrany. Tsy maintsy isy fividianana na tiana na tsy tiana fa oka hiandra fahatoniana sapilaminantsika zay hevitra ametrahana tandalàna sy maropototra. Fa okotsika tsy vatravatra na hiazakazaka hoe andeha ametraka PDS na andeha ametraka tsy andeha izy aloha apetraka aloha fototra rehetra sy jerevana hoe ny tontolo anaovana an'io zavatra io. Anomboka amin'ny fanangonana ny loharanom-bola ilaina amin'ny fanatanterana ireo asa ireo ny governemanta raha ny fanazavana. Tsy mbola nisy politika kabe ny fanjakana natolotra teny anivy ny anteny miram-pirenena hatramin'izay ka ratsy hoy ireo solombavam-bahoaka. Olana teto hatramin'izay ny tsy fifanarahana ny voarakitra an-tsoratra sy ny asa tanterana. Andrasana araka izany amin'izao fitondrana fanavozana izao, izy izay fanovana izay ka araka ny voarakitra ao anatin'ny politika kabe ny fanjakana ireo asa tanterana anatin'ny 4 volana araka ny nambarany lehibe ny governemanta androany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alaity, azo raisina sezina na ny fangatahana izay nataon'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara ho ny didina avoaka ny fitsarana afo momba lalam-pandrenina androany. Araka izany, mipetraka amin'ny toerana mampanolo-tsaina ambony ny fanovana azy ny kolonel Rabearmanana Lucien, médecin colonel Zafi Tasondry, Ranoelson manatena Sou Marcelin, un colonel Rapanarivo solofony aina terisy lieutenant-colonel Andria Miarsozy Hervé no amafisy ny fitsarana avo momba lalam-parenina koa fa misy ny antana tohatra mifanandrify amin'izay mifandray amin'ny zoso ny tombontsoa mifanaraka amin'ny mahafoloha ampanjakana azy ireo. Anjaran'ny filohan'ny fanavozana no mandray ny didim-pitondrana ho an'ny fandaminana sy ny andraikitra izy ireo araka ny andinin'ny fahatelo amin'ity didy izay mivoaka tamin'ity androan'ity. Fanohizantsika ny fampiralam-bavao. Nahitana vato saribida milanja 300 kilao na fenina atao amin'ny lapa-panjakana Ambotsiroitra androany. Emerode izay isan'ny vato saribida indrindra ny ray apatelo ny vato io. Irosona ny fanombanana ny tedi-bidin'ny vato ary anasoavana ny vahoaka malagasy ny vola ho ny tompon'andraikitra tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny filoha-panjakana tamin'ity androan'ity. Ny antsiprian'izay. Vato milanja 300 kilao mahery napetraka tamina toerana miafina atao amin'ny lapa-panjakana Ambotsiroatra no hita tamin'ity androan'ity. Ny ray apatelo ny vato io no Emerode izay isan'ny vato sarobidy indrindra. Nijery maso izany ny filoha-panjakana vantany vao nahenony fisiny. Mijoro amin'ny fahitsiana sy ny mangarara ny fanjakana ary manao ny fanamby amin'ny famerenana amin'ny malagasy ireo arenana laina tampitaka sy avy amin'ny tsirariny raha ny fanazavana. Tia Ambotsiroatra moa tsika zao rehefa niditra tato zahay dia nahita anio harena be ny firenena io. Ny mombamomba azy avelako amin'ny andriamatoa ministra sy andriamatoa haut conseiller izay miandraikitra ny resaka minina moa no hanomenareo no tena mombamomba n'io harena io. Fa raha ny fahafantarako azy dia resaka fandray amina resaka Emerode le zavatra hitanay tato. Ny antony nahatonga azy tato tsy fantatray fa mahafaly anay fotsiny mampiseho fa zahay dia vonina iainao anatin'ny mangarahara sy tianay ny ampiseho hoe fanompona vahoaka ny lehibe aminay. Io izy io arenam-pirenena io dia ataonay mangarahara hitapoko hitam-pirenena mety hamidy izy io. Anjaran'ny andriamatoa ministra no manazava ny dingana harahina mba ahafahantsika mampitombo ny kitapobola panjakana. Andray tanana ny famadiana ny vato sarobidy ho vola afaka anasaovana ny malagasy ny mpanolotsaina ambony eo anivon'ny fanavozana ny kolonely Rabearmanana Lucien izay miandraikitra manokana ny fanaramaso ny arena stratégique. Araky ny politika anay moa zany dia fanasoavana ny be sy ny maro ary mba hialana amin'ny resaka kolokolo dia atao mangarahara ho hitan'ny rehetra ny zavatra nisy teto ary mikasika ny pitsopitso ny madinika ara-teknika sy ny fanatanterahana
ny vadian'io harem-pirenena io ho ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay hoentina nasoavana ny firenena malagasy dia eo andriamato ministra ny minina izay havanana amin'izany zavatra izany no anatanteraka ilay fandrindrana ara-teknika izahay dia ho sarotiny ao anatin'izany zavatra izany satria araky ny politika izay apetraka ho fanasoavana ny be sy ny maro ho tombontsoany be sy ny maro no aksa andehanan'ity fitondrana ity amin'ny alalan'ity fanovana refondation ity dia mijoro ny tenako eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Aoriany fanadadiana amantarana ny kalitao teknika ny vato isy ny fanombanana ny vidiny ka araky ny valiny no amarotana azy amin'izay vony na ividy. Pierre de collection azy zay dia mitambatra moa zany izy émeraude miaraka amin'ny foniny zay le hoe émeraude sur gang. Misy mpanao ny collection io any ivelany izay ataontsika hoe mitady ny arena ohatran'io ary misy vidiny arakaraka ny alehibeny sy ny hatsarany vato moa zany no mety mahalafo makasika ny tomba ny bidiny fa hitantsika eny amin'ny tambajotra tserasera amin'ny internet misy émeraude sur gang ohatra hoe 10 grammes dia mety mitentina eo amin'ny 70 € dia afaka eritreretintsika hoe raha émeraude sur gang de plus de 300 kg mety ohatrinona ny vidiny fa avelantsika ho an'ny teknisianina moa no mamantatra an'izay zavatra zay rehefa mivaly ny fanadihadiana rehetra. Atao anatin'ny boky na atao anatin'ny antotan-kevitra mbola tsy nahita aloha zay fa io no ataontsika hoe faran'le ngeza fa raha toka hoe misy zay mety hoe mety any amina karazana vato hafa fa io tena ataontsika hoe zavatra anankiray tena spécial. Ity tazana atao amin'ny lampam-panjakana Ambohitsirotra ity no lehibe indrindra tamin'ny karazam-bato émeraude hita teto Madagasikara. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fitsarana ao amin'ny toerana iraisany voafonjana hitambarambe ao Tanimora no nametrahana Andrinara Kotomanga ho ny ministry ny fitsarana androany ity faran'izay naherisetra sy nanohitra ampitandro ny filaminana nandritra ny fisamborana azy. Ankoatrizay nitondran'ity ministry ity fanazavana ihany koa mikasika ny resaka perquisition mahabe resaka amin'izao fotoana izao sy ny raharaha famerenana ny Ravatomanga ho tsaraina eto Madagasikara. Tsara soarivelo mitatra ny antsipirian'izay. Nanohitra sy nampiasa hery Andrinara Kotomanga nandritra ny nisamborana azy tany Toamasina ho ny ministry ny fitsarana faniriso Erinay Mandroany nisy ny mpitandro ny filaminana naharatra vokatra izany raha ny fanazavana tsy afaka omena toerana manokana eny amin'ny fonjana Tanimora noho izany nitoa azy fa nahiditra miaraka amin'ny olon-drehetra ny Maputo ihany koa izay efa nakatona mba hisorohana ny mety sy ny kolikoly eny amin'ny fonja ohatra ny ministry ny fitsarana. Potentiellement violente izany dia tsy azo apetraka amin'ny toerana mety hoe afahany manao an'izany violence zany. Dia ho an'ny olona sasany izay atahorana hitsoaka sy ratsy fitondran-tena dia tsy mahazo omena faveur any amin'ny fonja fa sao dia hitsoaka na sao dia hanimba zavatra. Ankoatr'izay vokatry ny fanadihadiana no ahafahana miroso amin'ny fisavana na ny perquisition fa sy fandrobana na fanararotana ohatra n'ity ministra ity natomboka amin'ireo trondro vaventy ny fanenjehana ara-pitsarana sy ny perquisition izay natao raha ny fanazavana. Le olona victime ny perquisition afaka miteny izay tiany tenena fa matoa misy ny perquisition dia misy zany ny fanadihadiana atao amin'ireny olona ireny. Voalohany misy fitorohana hoe misy basy sy vola anakorotanana amin'ireny toerana ireny ka raha ohatra ka nalaina ny basy sy ny vola tao aminy izay hitantsika tamin'ilay perquisition farany teo dia hita mihitsy hoe misy basy sy vola tao noho ny renseignement izay azonay hoe reto leto mikonokonna fanakorotanana na reto daholo ny renseignement. Mission faharoa indray dia ho an'ireo olona izay objet d'enquête ihany koa amin'ny fanodikodonana volam-panjakana sy fampitsiam-bola dia misy rehefa misy fanadihadiana atao ohatray dia ny voalohany indrindra atao dia ny perquisition sy ny gel des avoirs hijerena inona daholo ny fananany inona ny dossier ao am-pelantanany ary inona daholo ny proof rehetrarehetra mety ho hita ao an-trano. Mikasika ny raharaha Mamy Ravatomanga kosa indray ao anaty dingana na processus mikasika ny famerenana ny Mamy Ravatomanga ho tsaraina eto Madagasikara izy ireo ohatra ny ministry ny fitsarana.
Osokafana ny fanadiadiana parlementaire mikasika ny rarakinapsa CSMGD ho ny filohany anteny mera-pirenena omaly fa nihokevitra maro no tazana teny amin'ny tambazotra tserasera taorian'izay toy ny hoe misalovana ny asan'ny fitsarany ty filohana andrim-panjakana ity solombavam-bahoaka no miandraikitra ny fanadiadiana parlementaire ho ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana androany. Anokatra fanadiadiana parlementaire na enquête parlementaire momba ny rarakinapsa sy SMGD ny anteny mera-pirenena raha nambarany filohany ity andrim-panjakana ity omaly. Ity rarakinapsa sy SMGD ity izay mbola mitony fanadiadiana ataon'ny tendrom-pitsarana manokana miady amin'ny kolikoly amin'ireo voasaringotra ao anatiny. Manoloana io fanapakevitra io, maro io faneho-kevitra hita atao amin'ny tambazotra tserasera toy ny rehefa misy enquête judiciaire mandeha amina raharaha iray dia tsy tokony atao intsony ny manokatra enquête parlementaire. Eo ihany koa ny fanontaniana mipetraka ny tsy anokafana enquête parlementaire ireo raharaha hafa eto amin'ny firenena ary ny fisalovanana ny anjara asany hafa izay ataon'ny filohany anteny mera-pirenena efa tafiditra ao anatin'ny lalàna fa ny solombavam-bahoaka no miandraikitra ny fanadiadiana parlementaire mba hampazava izay manjavozavo amina departementa iray ministery fanodikodonam-bola mpanjakana sy ny sisa. Voalaza agnatin'ny lalàna fa ataon'ny député zamo fa député teo fa namatena io zany dia apazava ny raharaha ny itsaga amin'ny departementa anankiray na ministériel io donc tozao be dia be zavatra mafanafana efa eniko tamin'ny vaovao fa hoe mpanao enquête parlementaire ao amin'ny CNAPS zareo rehefa manao an'io zareo zany dia asoen zareo daholo tompona andraikitra amin'ny toerana io na ny DAF zany na ny DG na chef de service mikirakira le zavatra mifandisa amin'ny anovazana enquête parlementaire rehefa vita zay zany dia hoentin zareo amin'ny fivoriam-be ny assemblée nationale hoe zao ny enquête parlementaire nataonay eo amizay manapaky zany aiza ny indesana igny zavatra vita zareo igny na hoentina alefanana amin'ny tribunal igny na alefana amin'ny andrim-panjakana zay misara zay. Azo ataony manokatra fanadiadiana amin'ny sehatra rehetra fa ny fitondrana teo aloha no tsy namela ireo solombavam-bahoaka anatanteraka ny asany raha ny faneho-kevitra hatrany. Ka io miakina amin'ny député io azo atao enquête parlementaire na ohatra zazako hoe raha ny Covid reny fampiasana volan'ny Covid zay hoe hita hoe fa tsy mazava dia azo anaovana enquête parlementaire resaka tany reny mafay partout reny azo atao enquête parlementaire fa tamintsika teo moa le député sika tamin'ny talohaloha teo voabaiko le kitivitsany gouvernement sy ny présidence dia tsy afaky nefa ho inise fa amizao zany libre zareo zao malalaka dia izay mampihesikesika zareo anao enquête parlementaire zao zay zao. Raha tsy hivona efa nisan'ny resaka mahakasika ny anokafana enquête parlementaire ny raharaha boina 777 tamin'ny généraly Richard Ravalomanana ny volana aogositra lasa teo. Tsy mpikambana ao anatin'ny parlementaire ny mpanao gazety nampahay lalàna hoy izy ary manangona sy mamoaka vaovao marina no andraikiny manazava amin'ny vahoaka ny zava-misy mametraka fanontaniana tokony apetraka amin'ny takivaliny amin'ireo tompona andraikitra io no valiteniny. Ny fitondrana teo alohany ny baiko ireo solombavam-bahoaka tokony hanao ny asany ka raha maro raha vita ho azy amin'izao fa tsy nanaovana fanadiadiana raha ny faneho-kevitra trany. Mangalatra depara manao hetsika politika miendrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny ankamaroany antoko politika sasany izay mikasa ny andray anjara amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena manaraka atao afaka rotona raha ny hita amin'izao fotoana izao trango izay miteraka resabe ihany koa ho ny firaisamon'ny pirenena tamin'ity androany ity tokony apetraka mazava ny lalàna mikasika amin'ny pré-campagne isiny ny fitoviany ny herijika eo amin'ireo samby mpirotsaka hovidiana raha ny faneho-kevitra nentin'ny solombavam-bahoaka teo anatrian'izay Daniela Minoso. Rotona mialohan'ny rosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena efa misy mangalatra départ manao hetsika politika miendrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sahady ny ankamaroany antoko politika sasany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Ny hetsika politika atao izay tokony atao anatin'ny sehatra mihidy hatrany tsy teraka hiao any antoko politika hafa ho ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Raha ny lalàna ny feny antoko politika dia misy le ataontsika hoe fanaovana tatitra andreo ilay ataontsika hoe ireo mpikambana ao aminy na ataontsika hoe fanitsehana zany hoe fanaovana tamberina amin'ny antoko politika ao anatin'iny
i moa zany raha ny tena marina raha ohatra ny tena hoe zay no zavatra misy raha fomba fijery azy de hoe tokony ao anatina sehitra ray mihidy no ahafahana manatanteraka izay satria le atoko politika de manetsika manao an'izay ndraindray ihany koa izy mety manao hoe mametraka zay programme anasan'izay amin'ilay atoko ao anatin'iny zay moa voafaritry ny le lalàna mifeny atoko politika misy andiny-dalàna mety makasika an'izay fa ataontsika hoe miteraka resabe izy amin'izao fotoana izao zany izay le hoe mila apetraka le hoe tena misy foana le hoe fehitsoana lay ataontsika hoe any amin'le fikaonandoam-pirenena ahafahana mamaritra mametraka an'izay hoe ahoana ny ahafahana rehetra zay hoe ampitovy lanja ny ataontsika hoe ny atoko ao anatin'iny hatrito tsy mbola misy ny lalàna mazava mipetraka mikasika ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana eto Madagasikara fotoana izao irosoana amin'ny fametrahana izay fehezan-dalàna mikasika ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay mba hitovy tantana eo anatrehan'ny lalàna ny tsirairay ho ny solombavim-bahoaka nanio ny heviny mahakasika ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana io moa zany liberté aloha ny an'olona rehetra ny amin'ny fanehoan-kevitra na izy fa izy ireny tokony hoe fehezana anaty lalàna fotsiny ohatra ataontsika hoe raha iresaka zao hoe sarotra be raha hoe za te hanome zavatra anao amin'izao fotoana ohatra zao hoe melo lavitra ny campagne ohatra zao afaka manome afaka mizara hevitra fa fotsiny le izy hoe tokony voafetra hoe rehefa makasika resaka politika de ireto ny lalàna mifeny zao satria tsara ihany misy fehezan-dalàna mifeny pré-campagne eto Madagasikara fa rehefa tonga kosa moa ny campagne angamba tsy misy manaiky an'izany hoe tsy tokony ho isy kosa hoe fizarana zavatra fanambatambazana mpifidy ao anatin'ny campagne satria lasa mivadika amin'ny corruption izy amin'izay fotoana izay mino fa raha iny PG ny présenté ny premier ministre teo iny de efa milaza izy hoe ao anatin'ny concertation nationale no ivoan'ny pitsopitsony sy ny zavatra hitahitam-bahoaka mahakasika ny fifidianana de aorinan'izay avadika lalàna momba ny fifidianana de mino fa ny manodididina ny fifidianana satria misy ny mialohan'ny fifidianana misy ny mandritra ny fifidianana misy ny aorinan'ny fifidianana tsy maintsy ohatrohatr'izay foana ny tipana lalàna eto ho ana manokana za tena d'accord ny amin'ny ifehezana ao anatina lalàna amin'ny zavatra ohatr'izay mba ho tanitan-dalàna andrasana hatreto ny firosoana amin'ny fikoanam-pirenena izay iarahany hery-velona rehetra fa na mijery ireo olana sy mitondra vahaolana manoloana ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena dia izay ihany koa no entsika misendoedivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny mahakasika an'ireo parka solaire manerana ireo distrika samihafa amin'izao fotoana izao izay tsy misy vatoaratra akory eo ihany koa ny mahakasika antsimokaretina VIA sida izay mirongatra noho ny tsy fahampiana fimailo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny tsara kosa zany a neny lany papier tia e ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo double épaisseur manadio koko mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. À la recherche du spot idéal? Et si la partie commençait ici? A Bowling Strike Club. Les lancers parfaits, les forêts et les victoires partagées. Entre amis, en famille ou entre collègues, chaque moment devient inoubliable.
Strike Club, là où les beaux moments se partagent. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Misy kopaka isasana eo ampitondra teo alosa amin'ny mpandraharaha sasany ka tsy namahana ny olana herinaratra hoy ny solombavam-bahoaka. Ohatra amin'izany tsy nametrahana vatoaratra na batery tamin'ireo parka solaire amina distrika maro nentina nitsinjovana ny tsena ny mpandraharaha mamaty solika ny orinasa Jirama. Orinasa no mitaditra ny antsiprian'izay. Fanomezana tombon-dany mpandraharaha-tsolika ny tsy fametrahana vatoaratra na batery tamin'ireny parka solaire maro manerana anosy ireny hoy ireo solombavam-bahoaka. Saika ireo tetikasa parka solaire ny azakazana manerana anosy nataony fitondrana teo aloha notariny Andrajoelina nanaovany io paikady io raha ny fanio-kevitra. Parka solaire tsy asiana batery. Agnisan'ny raha mahagaga. Zegny hoe zegny fomba afahana mandany carburant zany mba hoisy marché ny fahitana azy ny carburant dia iniena zany tsy atao batery satria raha misy batery mba misy réserve ny courant amin'ny alina. Maro solombavam-bahoaka zay tratran'izay zavatra menimena hoe ino antony satria araka ny henoko zany fomba afahana mampitry bricole na carburant satria tsy mandeha ny carburant raha ohatra ampy zany ny courant amin'ny parc solaire. Miasa le izy fa tsisy réserve satria tsisy batery, tsisy réserve courant satria raha misy réserve courant zany amin'ny alina zany tokony fa tsy miasa intsony le moteur le groupe zany fa noho ny fomba afahana mpandany le carburant zany dia ampiasaina ny groupe amin'ny alina. Ny verimberina izay antso nataon'ireo solombavam-bahoaka izay alina nandritra ny fasafasy ny arahana tamin'ny ministra tompona andraikitra momba n'ity olana tsy fisian'ny vatoaratra hitehirizana angovo ity amin'ireo distrika nametrahana parc solaire. Ity tetikasa ity izay hitarafana ny fomba fiasan'ny mpitondra teo aloha hoy ny fanio-kevitra. Natomboky ny sasany ny fametrahana zany panneau solaire zany dia ataontsika zany mandeha ilany tombony kirarony be aminazy satria atsatoka ilay izy nefa na ny bateria na ny fampandehanana azy ary dia tsy maty-anina ary tsy voadinika lalina tokoa. Herijika vaovao anatin'ny fanavaozana zao dia ilaina ny fanapahan-kevitra politika sy ny fahavononana ara-politika anome tombon-dany an'izay panneau solaire zay sy ny fanampina herinaratra. Ilaina zany amin'ny famelarana ny économie sy ny fandrarana indrindrindrindra. Eo ihany koa zany tokony fandiniana ny fandinian'ny mpitondra ny fijerena ny izay fahefa mividy zay hoe ohatra ny ahoana ny tolotry ny Jirama raha ohatra ka efa miampy zany ilay hery ny masoandro ny herinaratra. Fa tentoka ara-toekarena fa miatra amin'ny andavanandrom-piaina ny vahoaka ihany koa ny tsy fampiny herinaratra ao amin'ny distrika Natalahy isan'andro ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Tena menimena ny vahoaka satria mirontro ny mpangalatra manomboka ray ora rehefa maty jiro dia miataky zay ny mpangalatra marobe ao Antalahy. Mamaky trano izy maka zay zavatra tratrany na moto na voro na isan'andro misy tranga foana. Ny faneneny le délestage noho ny hoe mitsitsy carburant zany araka ny farinana vaovao tsisy zavatra tokony sy ny délestage fa le fisihana foana zany nisy taloha ka mba angatany hiala zay zavatra antsika zao miditra mifanovana. Vahaolana rosony ireo solombavam-bahoaka ny anokanan'ny fanjakana hoentimanana hividianana vatoaratra amin'ireo parka solaire amin'izao fivoriana ara-potoana andinina ny volavolan-dalàna ifeny tetim-polam-panjakana izao. Fanametraka fitoriana teny amin'ny sampan-draharaha miady amin'ny heloka nabaka na cybercriminalité. Hitahina Razafinjoelina momba ny raharaha fanalambaraka sy fanelizana tsao momba azy. Nataona pejy iray amin'ny tambazotra Tserasera. Amin'ny verimberina ny fanaratsiana atao amin'ity panao politika ity izay tsy fantatra mazava ny antony hoy ny mpahay lalàna tamin'ity andro an'ity. Andoarantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Noho ny zavatra misy eo teny amin'ny tambazotra Serasera ranty
izay navoakan'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina misoratra toy izao vakiko ilay izy mitady hivadika fitsaram-bahoaka ny tambazotra eto amintsika mandeha daholo ny fianaratsiana maimaimpona na olona na orinasa teo anatrehan'izany dia nanindry Andriamatoa Tahina Razafinjoelina hoe miantso ny fanjakana mahefa mba handray ny andraikitra sosanatria amotika fiainan'olona isika concerné mivantana amin'ilay rantina teony page vaovao mahaliana 2.0 izay lohateniny dia hoe Tahina Razafinjoelina tokony foanana sy andraisan'ny fanjakana fepetra ny Facebook kasetrin'izany araky ny lalàna laharana fa 724 tsipika ohatraohatra enina momba ny ady amin'ny Elokanabaka izay nahitsy sy nampiana tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa 724 ohatra 2.30 dia nametraka fitoriana Andriamatoa Tahina Razafinjoelina nohon' izay fanamboarana fandotoana ny imagin'izay famoronana zavatra izay tsy nosoratany tsy niteneniny any Antsirabe bodona teratany vahiny roa ny avelaran-tany amin'ny refy 4.7 hektara ao amin'ny fokotany Tsinjorandro ao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ary tafiditra ao anatin'izany ny fitoerany iray izay miasa manampy ireo mponina ny antoerana izay antsoina hoe association résidence Madalief manoloan'izay manao antsoava ampitondra fanjakana ny tompony tany sy ny solombavambahoaka ary ireo mponina mahakasika izay antsojay ataon'ireo teratany vahiny mikasika ny fibodona ny tany izay. Fito amby folo taona nijoroany izay ny association résidence Madalief eto Antsirabe ety amin'ny fokotany Tsinjorano atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Ity toerana ity izay manana velaran-tany mirefy 9 hektara eo ary manampy ireo sekoly marobe atao anatin'ny farim-piadidim-pampianarana Cisco Antsirabe voalohany. Anisan'izany ny fanatsarana sy fananganana sekoly marobe, eo ihany koa ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny resaka cantine scolaire ary ny fiahina ireo olona marefy sy manana fahasembanana. Amin'izao fotoan'izao anefa dia misy teratany vahiny mikasa hibodo ity tany eto amin'ny Madalief eto Antsirabe ity ary milaza ho mpandova ireo teratany vahiny ireo sy manana taratasy mazava raha ny fanazavan'ny tompony tany. Tsy ny eto amin'ity ivitoerana ity irery ihany anefa no bodon'ireo teratany vahiny izay voalaza etsy ambony ireo fa saika hatramin'ireo tany manodidina izay no ajarian'ireo mponina ety amin'ity fokotany Tsinjorano ity dia bodon'izy ireo avokoa izay manana velaran-tany mirefy 4.7 hektara eo. Io vazaha izay milaza fa tompony tany izay maka tany aminay io milaza ho mpandova izy nefany anarana vazaha efa tany amin'ny tany koloniala tompoko no lazainy falovany izay ahafahany hoe maka ny tany izay anananay nandritra izay 7.7 taona izay ary dia nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana mparatonga voalohany teto Antsirabe izy ireo noho izany zavatra izany ka dia manao antsoavy izahay tompoko tandondoza ny vahoaka malagasy amin'ny fomba tsy mendrika ataon'ireo izay manao any kolikoly mamotika ny vahoaka malagasy amin'izay toerana izay atao hoe miahy ny olona sahirana zany Madaliva zany ary tena hoe manao any ainy tsy ho zavatra mihitsy mba ahafahana manampy an'ireo mpiarabelona. Ery taona lasa zay dia nisy midongy ihany koa ny tany izay mifanila amin'ity résidence Madalief ty izay mirefy 7.7 hektara izay efa ambolen'ny olona maro ary efa misy fidabory ao anatin'izany. Ankehitriny indray nefa dia ny résidence Madalief mihitsiny izay manampy betsaka ny fiarahamonina satria raha misy mahitrano zao tao varatra tao dia izy no anisany andray an-tanana feno amin'izany misy marary dia izy ihany koa no anisany manampy an'ny olona sahirana miangavy an-tanandroa ho antsika tompona andraikitra mpahefana ambony zany mba jereo le vahoaka majinika mba avinjeo re zahay tompoko aza mena ny vahiny ny tany fa alao anay malagasy fa mijaly izahay. Mbola tsy vita ny tolona hoe ny solombavambahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikta Antsirabe voalohany. Député Michel avako aby manoloana ny kolikoly sy ny antsojay izay ataon'ireo teratany vahiny amin'ny fibodona tanin'olona eto Madagasikara ary profon'izany izy otranga miseho eto amin'ny résidence Madalief eto amin'ny fokotany Tsinjorano eto Antsirabe izao ka manaitra sy manao antsoava amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mba hijery manokana ity raharaha ity. Tsy mbola vita ny tolona fa iarahantsika mahita amin'izao ny kolikoly sy ny atsojay ataon'ny vahiny niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny maty matesa tenitsika teny Kianja dia ny anafoana ny tsy maty manota sy ny olona mibody tanin'olona akitsy rano satria ve mahatra ny vahoaka malagasy satria ve mahatra ny olona ety atoerana dia anaovana didy-jato nanaovana bitolo ka manomboka eto tompoko tsy anaiky izay fa andray fepetra izahay ka eto manao antsoavo anao ramatoa minisitra jereo akaiky sy maika ity raharaha ty fa izahay dia andrara tsy hisy hidikiditra ity intsony ireo karana sy vahiny ireo
ho aiza no avandreto ankizy reto olona vazara isy karana ray ve no amtehana no avandreto ankizy amanalina ireto ka tsy ekena zany misy anko ety am'ty fokotany tsinjorano ity olona anakiroa maraitsy kombakomba am'ireo vazaha mangorona ny taniny olona ety ka eto zany zay de efa mampitandrina anareo amin'ny rahalahy indrindra ny tena kisolombavamboaka atsaharo manomboko zao a ny fanaovanareo a sy mifiraisanareo a petsapetsa amin'ny olona angalatra ny taniny malagasy araka izany dia manao antsova amin'ireo mpitondra fanjakana eto amin'ny firenena ny solombavam-bahoaka sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiara-piadidy mpampianarana atao anatiny Sisiko Atsirabe voalohany mahakasika ity raharaha fimpidona tanin'olona atao nateratany vahiny eto amin'ny fokotany Tsinjorano atao anatin'ny komina Ambonivohitra Atsirabe ity. Potika ny lalam-pirenena fahatelo mampitohy an'Antananarivo sy Anjozorobe ary efa mananika ny adiny 5 ny fanaovana azy raha toka adiny 2 sasany teo aloha. Mpivarotra sokatra tamin'ny tambazotra tserasera tratramin'ny ministera ny tontolo iainana ary miatrika famitorana amin'izao fotoana izao. Isan'ireo songadim-baovao tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity andro anty. Andao rahantsika mikasika izay. Mpivarotra sokatra radiata tao amin'ny tambazotra sosialy no voasambotra nandritra ny velam-pandriky ny OPJ des eaux et forêts eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovanjafy araka ny hita tao amin'ny page Facebook ny vaovaony Cool TV miatrika fanadahadiana izy ankehitriny amantarana ireo mety ho pretsy kombakomba aminy sy ny tambazotra mety ho ao ambadiky izao raha izao ary atolotra ny fitsarana aorin'izay marina fa voarara ny lalàna eto Madagasikara sy iraisam-pirenena ny fiazana famarotana sy fitaterana ary fihinanana sy ny fanondranana sokatra sazy enimbolana hatramin'ny 10 taona antranomaizina no miandry izay tratra mandika izany miampy lamandy 10 tapitrisa hatramin'ny 200 tapitrisa ariary hoy ny pejina namafy sady nampatsiahy tena potika ny lalam-pirenena fahatelo mampitohy an'Antananarivo sy Anjorobe amin'izao fotoana ny distrikana Anjozorobe izay isan'ny mamokatra voamaina sy karazana vokatry ny fambolena maro kanefa misedra olana amin'ny famoham-bokatra noho izay fampotehiny lalana izay tamin'ny fotoana nahatsara ny lalam-pirenena fahatelo vita tao anatiny adiny 2 sasany Antananarivo sy Anjozorobe raha efa mananika ny adiny 5 zany amin'izao fotoana araka ity ranty no tateriny page Facebook ny vaovaony Cool TV androany ity nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Cool TV ihany koa fa nanao fanambarana ny teo anivon'ny orinasa Pitsinjara Solika Jovena androany ka nilaza fa tsy manao monopole amin'ny famatsiana solika ny orinasa Jirama izy ireo fitondram-panazavana taoriny resabe tao amin'ny tambazotra Antserasera fotoana nilazany ity orinasa ity fa vonona anohy ny asany amin'ny fanarahan-dalàna sy mangarahara amaranana ny vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaony Cool TV androany ny ranty milaza fa tradozany fiaramanidina nitondra ny ministry na renan-kibon'ny tany ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo omaly nivoaka ny pista teo amin'ny siranam-piaramanidina ny fiaramanidina rehefa nipetraka ary nirehitra avyeo avitra soamantsara kosa ilay ministra sy ireo delegaciona niaraka taminy tsy nisy ny ainana foy manodidina ny 20 ny olona navoaka tao anatiny ity fiaramanidina ity ary nisy tamin'ireo entany mpandeha nomay raha ity hita amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV ity raha ohatrany ny pejintsika azadino ny manisy réaction sy mizara ny vaovao. Anoizantsika ny fampalalam-baovao tsy nazavatra amin'izay ny fitantanana ny orinasa Madarel antony angatan'ireo mpiasa an-dalamby misotro ronono XRN CFM ny rosona amin'ny fitsiriana na ny audita atao amin'ity orinasa ity ahafahana mijery akaiky ny fampiasam-bola rehetra tsy mazava sy ny fitantanana ny fanana ny lalam-by malagasy Daniela Minoarsono mitatra ny Antsiprian zay. Tsy nitsany totongana tato anatin'ny folotona farany sehatra ny fitaterana an-dalamby maro ireo tany sy fitaovana an-dalamby voasoratra tamin'ny anaran'olona na mpandrarà tamin'ny fomba tsy mazava hoy ireo mpiasa misotro ronono tsy nazava ihany koa ny fitantanana ny orinasa Madarel ka antony anovan'izy ireo fangatana ny rosona amin'ny fanaovana audit na fitsirihana ity orinasa ity tsy voatsangana le société de patrimoine antya lasa manao foana mitsabaka ny tsy tokony ho izy ny société Madarel inona nataony mivarotra an'ireo patrimoine mpanjakan'ireo ny tany ny fitaovana ny société Madarel dia ny gestion ny exploitation ihany no tokony ho andraiketany fa tsy miditra amin'ny zavatra hafa izy mampalahelo nefany mivarotra an'ilay zava-panjakana ry zareo ka eto izay
piasa ex ny RNCFM de manam-panindrina mihitsy ny ananganana an'io sauté de patrimoine io irahany miasa amin'ny fanjakana inona ny atony betsaka zany ny vola very tokony hiditra amin'ny fanjakana amin'io ka tokony hidirana aingana sy lalina io amarana ko azy njamba ny tompoky de zao le resaka fitsiriana audit zany tokony atao aingana ny audit ny fanadihadinan'io orinasa io ny antony de zao amin'ny maha olo-pirenena ny exa RNCFM anay amin'ny mampiasatra ny anay tao raha ny vola nampidirina tao amin'ny Madaraila société Madaraila io raha ny investissement natobaka tao de tsy tokony ohatran'izao io lalambe io raha iverenana tsy nisy voaja nandritra ny fitondrana teo aloha ireo zo tokony hositrany ireo mpiasa misotro ronono teo anivo ny lalamby ex RNCFM na réseau national des chemins de fer malgache isan'izany fahafana mitsapitena araka ny tokony ho izy voatondro ny lalàna iny anivo ny hôpitaly Mpanjakana na ireo hafa miara-miasa amin'ity farany ny droit légaux tahaka ny indemnité du licenciement ny préavis ny jour de congé non joui ny programme d'action sociale sur la réinsertion professionnelle ary ny fahazona misitraka vente-location ny trano Mpanjakana ny alignement des grilles indiciaires bonifié ny fisotroan-dronono eo anivo ny caisse civile et militaire ny zotrana ny fitaterana an-dalambe izay isan'ny nanany lanja ny teto amin'ny firenena fahiny no izy ny antoka betsaka ny fitaterana solika ny chrome ny olona ny conteneur sy ny maro hafa Mandidina ny 7 ny taxi moto eto Andrenivohitra ary 20 isanjaton izy ireo ihany no ao anaty fikambanana. Isy arak'izany ny feonamben'ireo taxi moto rehetra eto Analamanga ny sabotso avy raha ny fampitambavao ahafahana mampiditra ireo mpisihatra rehetra ao anatin'ny sihatra ara-dalàna ao anatin'izay fitateran'izay. Fanohizantsika ny fampalalam-bavao atao lara-pamena ny fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa malagasy. Hono minisitra tompon'andraikitra nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny Ozie ao amin'ny commune Ranomafana faritra Vadivavy. Tsy misy fanavaozana maharitra ho izy raha tsy misy mpiasa mavitrika salama ka antenaina ny mpampiasa rehetra ampiditra ny mpiasa ho mpikambana feno amin'ireny sihatra ireny ka isitrahan'izy ireo sy ny ankonan'izay fahasalaman'izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny resaka fahasalamana ny mpiasa sy ny ankohonany satria fantatritsika fa ressources anankiray ngeza be ao anatin'ny orinasa ny mpiasa ny ressources humaines dia raha tsy salama ireo mpiasa ireo dia tsy mamokatra ny orinasa. Raha tsy mamokatra ny orinasa tsy mandroso ny distrika, tsy mandroso ny faritra ary tsy handroso ny firenena. Izay indrindra no hanomezana lanja ny ngeza be ny Sampandrarato ny Oziera tahaka izao. Tsy afaka tsy fanotrona ny fitondram-panjakana satria tena fampirisihana sy fanentanana no atao ho an'ny orinasa rehetra ihany koa izay mbola tsy miditra ao anatin'ny Sampandrara Oziera entanina ihany koa mba hampiditra ny mpiasantsika isika hisitraka an'izany fahasalamana zany mba hampiroborobo ny orinasantsika. Fahasalamana mpiasa zay fa fahasalamana amin'ny akabeny mirongatra ny tany olona mitondra tsimikaretina VIH sida amin'izao fotoana izao. Isan'ny antony tsy fahampian'ny fimailo azaraina amin'ny olona raha ny fanazavana ny entin'ny fikambanana Angaedsa tamin'ity andro an'ity ny antsiprian'izay. Ny taona 2024 dia novinavinaina ho efa nahatratra 707 alina ny isan'ny olona voany tsimikaretina VIH sida eto Madagasikara raha ny tarehimarika navoaka ny ONU Sida. Tsy mitsambitomba nefa izany amin'izao fotoana izao ary anisan'ny antony izany ny tsy fahampian'ny kapoty zaraina amin'ny olona raha ny fanazavana. Ny antony tena hoe zany hoe mampirongatra ny VIH aloha indrindrindrindra zao tsy fahasian'ny kapoty zany. Tena tsisy kapoty zany amintsika amin'izao misy fa tena hoe ho an'ny rehany amin'ny CSB zany manontany dia hoe ho an'ireo mpanao planning familial ny kapoty any nefa tokony hoe hahazo aby zany ny rehetra rehetra izay mila an'izany na ny tanora indrindrindrindra na mpampanofa-tena moa zany dia tokony hahazo an'izay tsy hitany hoe mpampanofa-tena ihany fa irezay olona tokony hisitraka an'izay zany tokony hahazo nefa nohony tsy fisiny dia lasa atao ihany le fitiliana atao ihany traitement nefa le fiarovana tsy misy zany dia lasa hoe
mandeha mitanila ihany zany le ady atao veasa. Manoloana izany dia manaitra ny tompona andraikitra fa indrindra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hijery akaiky izany ady atao amin'ny tsimikaretina VIH sida izany. dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety voaheloka higadra mandra-pahafata amin'ny praiminisitra teo alohany Bangladesh araka ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana tany an-toerana Omaly. Fanomezana baiko ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fikomin'ireo mpianatra sy ny fihetsiketsehana nataony vahoaka izay nahafatesana olona 700 ny volana aogositra 2022 no antony nanenjehana azy. Efa vita ny volana oktobra teo ny fitsarana amin'ny praiminisitra ity praiminisitra teo aloha ity ary Omaly no nivoaka ny didim-pitsarana momba azy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ho any androany hankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tombovavy veloma tomboka. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.